Androany ihany koa no nanamariana ny fanombohan'ny taom-pianarana ho an'ny centre fitahiny izay miara-miasa amina fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana antsoina hoe ONG Europe Madagascar Afrique tonga nanotrana izany fanombohan'ny taom-pianarana tamin'ny fomba ofisialy izany moa ireo vahiny maro izay mia ity fikambanana ity. Mandimany dimampolo efadato ireo ankizy resy centre fitahina Antanana ny fitoerana miara-miasa amin'ny ONG Europe Madagascar Afrique izay mikendry ny anampina ireo vahoaka sahirana. Telo amby roapolo taona izao no nisy raha ny fanamariana izay mety hitalengy ny pasteur Josué Mugomo. Centre fitahina zany ny osona mba hanapina ny vahoaka sahirana ety amin'ny faritra Ambohimanarina dia amin'ny fanampiana azy zay ny zavatra atao rehetra eto zany dia maimaimpona manana sekoly zay sekoly école primaire misy ankizy telonjato latsaka eo ny amin'ny primaire zany hoe mianatra eto toerana fa aorianan'ny CE kosa dia alefa any amin'ny collège sy ny lycée akany amin'ny université misy fa misy no mandray an-tanana ny saram-pianarana ny fitaovana ny frais de déplacement ny centre fond hatramin'ny zany hoe tonga izy etoana ka mandrapatonga azy hoe miasa no karakarainy centre fond izy zany hoe ny ankizy zany no tena antom-pisinay aloha fa akoatr'izay nefa misy ihany koa ny dispensaire natao an'ny olona rehetra tsy ho an'ny olona manodidina ety ihany fa na misy olona fianarana université tonga eto amin'ny tsapotena satria maimaimpona ny fizahana maimaimpona ihany koa ny fanafody ary misy olona tena hoe fa marary tonga avy any mila hospitalisation dia manao prise en charge ny hospitalisation ihany koa zahay raha ohatra hoe tena hoe tsisy fahafahana mihitsy le olona dia misy dentiste ihany koa afaka tonga daholo ny olona rehetra amin'ilay dentiste dia ny ankizy moa zany mena sakafo sy ny sisa. Any Frantsa no fobe toeran'ny ONG Europe Madagascar Afrique ary ny enimpolo isanjato ny tedi-bola ahafahana manampy ireo ankizy malagasy sahirana dia avy amin'ireo ray sy renim-piay. 12 amin'izy ireo no tonga nanotrona ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana androany izay nomariana tamin'ny fitoam-pivavahana sy fanentanana samihafa. Ny teny fanevan'izy ireo moa dia ny hoe tsy azonao atao ny manova ny tontolo fa azonao atao kosa ny manova ny tontolo iainan'ny ankizy.